Mba hahazoana traikefa tsara indrindra dia jereo amin'ny telefona na takilaka ity horonan-tsary ity. Ataovy ambony ny résolution, mitsangana ary atsodio ny findainao hijerenao ny manodidina. Amin'ireo firenena iasan'ny Fondation Aga Khan, anisan'izany i Madagasikara, dia voafetra avokoa ny fisian'ny angovo madio azo ianteherana ary mora vidy. Maro ireo vondrom-piarahamonina izay tsy hanana fahamanao ara-tsy sosialy sy ara-toe-karena noho ny tsy fahazoan'ny loharanon'ny angovo maharitra ary mampihena ny kalitaon'ny fiainana sy ny fahafahan'ny olona mifanaraka amin'ny fiovan'ny toetrandro. Noho ny fanohanan'ny Organisation de soutien pour le développement rural à Madagascar, na OSDRM, izay mpiara-manampoka amin'ny Fondation Aga Khan, dia nanatsara ny vokatra sy ny faharetan'ny fomba famokarana ronono ny tantsaha eto Madagasikara, sady miantoka ny fahazoana angovo madio. Nanomboka tamin'ny taona 2014 dia niara-niasa tamin'ireo mpamboly madinika ny OSDRM mba hanatsarana ny fomba fiompiana omby, ka anisan'izany ny fampivoarana ny fahaizan'ny tantsaha amin'ny fananganana toeram-pambolena vily mba hiantohana ny fanjarian-tsakafo avolenta sy maharitra ho an'ny biby fiompina. Mikendry ihany koa ny fanatsarana fiompiana omby amin'ny alalan'ny insémination artificielle ary ny fanamboarana trano omby tsara kokoa. Mba hahazoana angovo madio dia nanampy ny tantsaha hampiditra biodigesteur ny OSDRM, rafitra ao amin'ny toeram-pambolena izay manodina fako avy amin'ny fambolena amin'ny alalan'ny fandevonana ara-biolojika ny akora organika toy ny poti-tsakafo na zesika na amokarana metana izay azo ampiasaina amin'ny fandrahoan-tsakafo. Ny OSDRM sy ny Fondation Aga Khan dia manatsara ny fivelomana sy ny kalitaon'ny fiainana-taranaka ho avy amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fahafahan'ny tantsaha manohitra ny fikorontanan'ny toe-karena sy ny toetrandro.